Vatimpana etni pasteur Barbier Kristina. Hanandratra anao aho Jehova fa nanitonahy niakatra ianao ka tsy nataonao fifalian'ny fahavaloko aho. Amen. Ivavaka isika riavana. Manety teny eto anatrihanao ray zanaka fanahy masina tsara indrindra, manome voninahitra ny anaranao ka mankalaza anao miaraka amin'ireo anjely sy ireo olo-masina any aminao, manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, heniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Manaja anao Jesosy, manoroka ny tongotra masonao satria Andriamanitra tsara sady mpanao tsara ianao. Mankasitraka amin'izao maraim-baovao izao, mankasitraka amin'ny tombon'andro, mbola omenao anay tsirairay avy. Firifiriny mba ho ny fahafatesana amin'ny aliny, fa izay kosa dia famindram-po no mbola noraisinay amin'ity anio ty. Ahafahanay miantso anao, ahafahanay manome voninahitra ny anaranao ary miantoraka eto am-poditry ny tongotra masonao. Jesosy malalo mamela ny elokay, fa tsy mendrika an'izany tokoa izay na dia milaza aza ianao hoe avaozao isa-maraina ny famindram-ponao aminay. Esoa izay rehetra mikidodoana ty amin'ny fiainanay, izay tsy manome voninahitra ny anaranao mahery. Sasao amin'ny ranao madio Jesosy. Diovy Tompo, mba tsy hanatsiny eo anatrihanao indray amin'izao maraina izao. Omeo anay Tompo ny sakafo ny fiainana. Teninao ihany no mahavelona. Ny teninao ihany no manoro lalana anay amin'ny fahamarinanao sy ny fahamasinanao. Ny teninao ihany no manome hery sy tanjaka anay. Vokizy teny soa mahafaly indray Jesosy, amin'ny alalan'ny filazantsaranao amin'ity maraina ity. Dia voninahitry ny anaranao Tompo, miantony hifalianay zahay kristianina mpanara-dianao. Misaotra Jesosy, misaotra Tompo malala. Ny dera sy ny haja ny voninahitra dia ho anao rery any. Amen. Miaravantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, avy any Nazareta, riava malala ao amin'ny Tompo. Hoy ny lohatenin'ny fampaherezana amin'izao maraina izao, ny antony hifalian'ny mpanara-dia ny Tompo. Ho jerentsika ary ny filazantsara. Filazantsaran'i Jesosy Kristy Tompo nosoratan'ny Lioka toko fahafolo, Lioka toko fahafolo, andininy fahafito amby folo ka hatramin'ny faha roapolo. Évangile selon Luc chapitre 10, verset 17 à 20. Rehefa hita izany riavana, dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe: ary ny fitopolahy niverina tamin'ny fifaliana ka nanao hoe: Tompo, na dia ny demonia aza dia manaiky anay noho ny anaranao. Fa hoy Jesosy taminy: izaho mahita ny Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra. Indro efa nomeko fahefana hanitsaka mena rana sy maingoka sy andresy ny hery-rehetra ananan'ny fahavalo anareo, ka tsy hisy hampaninona anareo akory. Kanefa aza mifaly anareo satria manaiky anareo ny fanahy. Fa mifaly satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Amen. Ray masino, mana-masina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola mpitombona amintsika lalandava riavana ny fahasoavana ombam-piadanana avy amin'Andriamanitra ray eny, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, ary koa ny fampiresana miaraka amin'ny fanahy masina. Voalaza eto ny nanirahana ny fitopolay andeha Tsiroro, hanomana ny tanàna sy ny tany izay handray an'i Jesosy izy, ka hitory aminy fa efa mbiakaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy voalaza ny tany alehany, tsy voalaza koa ny fotoana haharetany izany dieny izany. Fa ny teny voavaky dia milaza ny efa niverenany. Ary raha dinina izao tantara fohy izao novakina izao, dia ireto ny
tokotelo mahamasana andro amin'ity maraina ity hoentina ampahirezana ny zanak'Andriamanitra. Ny voalohany dia ny demonia aza manaiky anahy noho ny anaranao. Ny faharoa, tsy hisy hampaninina anareo. Ary ny fahatelo, voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Koa na ny mpianatra na Jesosy dia samy miray hevitra fa zavatra tsy maintsy ataony hiady sy handresy ny demonia mba amin'ny Satana lohany. Hita ao amin'ny filazantsara ny nanaovan'i Jesosy izany, fa nanositra sy nandresy ny devoly izy tany anefitra tamin'nakany fanahy azy, ary namoaka demonia maro koa izy. Ary nolazainy miariary hoe izao izy no nahatongavany zanak'olona dia ny andravany ny asan'ny devoly. Ary ny apôstôly koa dia nomeny fahefana hanatanteraka an'izany, hanohy an'izany asan'izany. Izay voalaza ataon'ireto fitopolona ireto dia ny hitory ny teny sy ny hanasitrana ny marary. Nefa noho ny fahafantarany ny hevitry Jesosy sy ny fanaony dia noheveriny ho isany tsy maintsy ataony dia ny hanositra ny demonia koa. Jesosy tsy mba nanome tsiny azy ireo tamin'izany hanaovany an'izany androanany asany maizina izany, fa vao maika aza nakatoa azy mihitsy Jesosy ka nilaza araka ny henontsika teo hoe izao nahita ny Satana ozy latsaka avy any an-danitra tahaka ny varatra. Ka tamin'ny nandehanan'ireo mpianatra dia toy ny miaraka tamin'izy ireo ara-panahy Jesosy, ary isaky ny avy mamoaka n'ireny demonia amin'ny olona voafatotra ireny, ireto mpianatra ireto, dia toatsapa tokoa fa manana fifaliana sy fiadanana. Ry kristianina malala, aoka ho tsarotsika, aoka tsy ho adinotsika, fa mbola ao ihany ny devoly sy ny demonia mandraka ankehitriny. Ny faharatsiny sy ny fahasiahany ary ny fahazotony hamabo dia tsy mbola miova izany ary mbola mitohy hatrany. Izy nolazainy Paoly hoe mbola miasa ankehitriny ao amin'ny zanaky ny tsy fanarahana, ary mbola mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady izy. Noho izany ry havana dia mila mailo isika ary ampirisihy ny tenin'Andriamanitra hiady aminy sy hanositra azy isan'andro, isan'ora, minitra sy godra. Hoy mantsy reto ny tenin'ny apôstôly, ireo fitopolahy, ireo mpianatra, noho ny anaranao hoy izy, ny anaran'i Jesosy mantsy ry havana no netiny nandresy ny demonia. Natokony ny herin'i Jesosy izy ireo sady nahalala ny tsy fahombiazan'ny tenany. Ny keny fa azo ny atao ny ampiasa izany herin'i Jesosy izany mba handresy ny demonia. Ry havana, ny anaran'i Jesosy no fiadiana ary ny finoana no nahaizany reto mpianatra handray izany hery izany sy ampiasa azy ho fandresena ny demonia. Koa ho anao koa rahalahy, ho anao koa rahavavy, ianao izay atao hoe ny mino ihany no mandresy ny devoly. Isika ihany no izay manana ny Jesosy no afaka hanatanteraka ny fandroana n'izany asany maizina izany. Koa raha manana firaisana amin'ny Jesosy isika dia sady ho sahy hiaro-tena isika no sahy ihany koa hamonjy ny namana izay azon'ny demonia. Koa satria ry havana efa nomenantsika ny fahefana hanitsaka ny menarana sy ny mainta sy handresy ny hery rehetra nanany fahavalo. Dia izao no tsarovaka ankehitriny, tsy tokony hampaninona antsika akory
araka ny teny faharoa na inona na inona. Fa raha tompony fahefana ety an-tany sy any an-danitra no maniraka antsika, no manome ny fahefana antsika, inona no ampanahintsika? Azany voalaza ny soratra masina hoe raha Andriamanitra no momba antsika, iza no ahatohatra antsika? Satana tokoa ry havana, dia fahavalo farany moresena, koa mila matoky anilaina dresy ny fahafatesana hatramin'ny farany isika. Nefa izao ry havana, aoka tsy ho adinoitsika fa sady faitsy nokirina ny devoly, tsy mora kivy izy, ary mahita lalana mandrakariva izy hamelezana indrindra ny zanak'Andriamanitra. Mahay manodikodina ny fieritreretantsika izy, ary dia hainy tokoa no mampiasa na dia ny zanak'Andriamanitra aza mbola ataony fitaovana eny fa mandraka ankehitriny aza. Sasy ianao zao mety milaza hoe efa mpanaradian'i Kristy zaho, efa mpandray fanasan'ny tompo aho, efa vita batisa aho, efa nandray ny tompo ho mpamonjy ny fiainako aho, efa mpivavaka tsara aho, ka efa tsara toetra eo ambony W-mpiangonana, ka mety tsy ho azo intsony hoe hangalatra angamba, na hoe hisantoka aman'olona, na hoe hamony olona, sy ny sisa. Fa izao, fa eo amin'ny raharahako sy ny rahanao ao amin'ny fanompona, any indray no tadiavany hamelezana isianao ry kristianina malalo. Ka izao no mila hitandrematsika andro aman'alina. Mety asiny aloha ao amin'ny tsy fananantsika tsony fotoana ananana firaisana feno miaraka amin'ny Jesosy Kristy Tompo, tapitany hakamona amin'ny ara-panahy, tsy ampitsony ny fotoana makina ny tenin'Andriamanitra, mivavaka, eny, tsy afaka tsony afaka mamonjy ireny fotoam-bavaka miaraka amin'ny mpino ireny, araka ny tenin'ny Tompo hoe aza manadiny ny fiarahanareo miangony. Mety alatsan'ilay satana ao am-po ihany koa ny avinavim-panahy, ny fanamarina tena. Ary nefa ihany koa ny mety ho freriana ao anatin'ny asan'Andriamanitra. Mety ataony fitaovana ihany koa ary tengena ny vozona mihitsy ara. Ataony fitaovana hanenjika ny olom-bo fidin'Andriamanitra sy ny olom-bo osotr'Andriamanitra. Ampitondra fahoriana mangidy an'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny, etsetra. Mbola betsaka ry havana mitetikadiny satana, indrindra amelezana ny zanak'Andriamanitra. Voavela pantsika manodidina isika ry havana malala, ary izany indrindra no nanafatrafarany Jesosy ny mpianany hoe miareta tory sy mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Fa reto mpianatra ireto mantsy, raha tsy niverina tamin'i Jesosy rehefa navita ny asany, dia tsy aika latsaka tao anatin'ny freriana rehefa namoaka demonia. Fa ny miverimberina ao amin'ny Jesosy, amin'ny fandiniana ny teniny isanandro, amin'ny fivetsovetsoana azy mandrakariva, ary indrindra amin'ny fikelezanaina amin'ny fanompona sy ny fanarana azy, izany no famonjenaina ry havana malala. Ka raha izany dia hambinina mandrakariva ny ady anoeratsika ny demonia, na amin'ny amelezan'ny tenatsika izany, na amin'ny amonjetsika ny namatsika. Ka dia tsy izany ihany no ataotsika ho antom-pifalitsika, fa izao, fa indrindra koa voasoratra any an-danitra ny anaratsika. Ry havana malala, tiatsika ny Tompo, miaraka amintsika isanandro izy, koa mahireza fa efa tombotra ny andro, ary ny devoly fahavalo koa dia tsy mamela, kanefa hoy ny tenin'ny Tompo hoe manota noho ny mpandresy anareo amin'ny alalan'ilay tianareo. Aleluia, amen. Vavaka isika. Jesosy Tompo malalo, ianao ilay lohan'ny mpiandry, lohan'ny tafika izay harana izao. Saotra ny fitiavanao, saotra ny fahefana omenao anay, anisaka ny menarana sy maimbo andresy ny heritra izay ananany fahavalo. Iza moa zahay Jesosy nomeno ny fahefana izay nanananao. Eny, ilay natsoina hoe sakaiza, fa tsy nataonao tsoina hoe mpanompo.
Jesosy, sotra be da be Jesosy. Mamindrafo aminay tompo malalako. Mamindrafo aminay Jesosy, raha mampalahelo ny fananao masina izahay. Amin'ny maha kristianina anay Jesosy. Fa misy tokoa lalana mety heverinay mahitsy. Kanefa dia maro ny lalana mitondra anay any amin'ny fahaverezana. So fa manana ny filazansaranao izahay, manana ny teninao. Manitsy anay mandrakariva, mampahery anay. Eny mampitandrina anay. Fandrao izay ho latsaka ao anatiny fantiky ny fahavalo. Jesosy tompo tany mafy izay fa tsy mahantana anao. Mamindrafo aminay amin'izay rehetra zakazanao. Apetrao aty anatin'ny isan'andro isan'andro Jesosy ny fananao mahery. Ilay fanahy milazainao tokoa hoe fanahy mahery tsy fanahy resy ny aty anatinay. Fa fanahy mba hafahanay tokoa miady amin'ny zana-tsy-pikalefan'ilay ratsy amin'ny fiainanay, indrindra ny fiainam-pananay. Taio ny fiainam-pananay Jesosy. Taio ny fiangonanay Jesosy. Taio Jesosy ny fiangonana rehetra kristianina matahotra manerantany. Dia aoka ianao no hisandratra amin'izany. Aoka ianao Jesosy no hita fa izay kosa tompo hiena mandrakariva. Dia misaotra Jesosy aho. Misaotra tompo, misaotra ny famonjenao hoe. Misaotra ny fanafana izay ataonao isan'andro amin'ny fiainanay. Raisy ny fitahiana tonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta. Fa ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny fahasoavanao amin'ny Jesosy Kristy tompo, ary ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo ny toetra amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Mitovy tsy mahela ny teny fikasana sy araka izay ataon'ny sasany ho fahelany. Fa maharo-po aminareo izy io izy. Ka tsy hisy ho very, fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Ho anao Jesosy ny haja ny dera ny voninahitra, niery ny fahefana, hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny, ary ho anao mandrakizay, fa ho anay kosa tompo ny fifaliana mandrakariva miaraka aminao, ny fiadanam-po sy ny fiadanam-tsaina. Halleluja, halleluja, masina anao Jesosy. Amen.